mbola makasika izay lalao baolina kitra amin'ny sokajy zandriny izay ihany dia fantatra ihany koa zao fa andray anjara amina lalao iraisam-pirenena ny ekipan'ny Jeunes Mada. Ya, handeha hilalao any Frantsa amina fifaninanana iraisam-pirenena koa ity ekipa ity ka ny ho an'ny sokajy latsaky ny 20 taona no andefasany solotena voalohany amin'izay fifaninanana izay tafiditra ao amin'ny fifaninanan'ny RNS fifaninanana ara-panatanjahantena izay hifanandrinandreo malagasy mipetraka any Europa any moa ity fifaninanana ity. Toy ny nataony tamin'ny taondasa dia andeha hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena vitsivitsy eo amin'ny taranja baolina kitra indray ny sekolin'ny baolina kitra Jeunes Mada amin'ity taona ity. Anombohan'izy ireo izany ny fandehanan'ny sokajy U20 hiatrika ny andehan'ny fahavalo amby telopolo amin'ny RNS na rencontre nationale sportive ny enaka hatramin'ny 10 May avy izao any Metz. Itezika ity izay andraisan'ireo malagasy rehetra monina any Europa anjara moa. Ao ihany koa ny tournoi international de tir sy ny iraisam-pirenena ho an'ny ankizy latsaky ny 13 sy 15 taona ny 20 ka hatramin'ny 20 May. Efa ao anatin'ny fanomanana teraka izany fandehanana izany moa amin'izao fotoana izao ny mpilalao sy ny mpitantana ao amin'ny Jeunes Mada. Na dia teo aza nefa niezaka goavana nataon'izy ireo amin'ny fitadiavana ny hoenti-manana dia mbola miantso ireo manalatalana mba hanampy azy ireo ihany koa ny mpitantana. Ny fanomanana moa zany efa ao anatin'ny tsara mihitsy ny izy amin'izao rehefa tena presque efa mipetrapetraka tsara mihitsy amin'ny resaka ara-batana fa eo amin'ny resaka ara-bola angamba zao mba anaovana iantso avo aminareo malala-tanana satria ray amandray moa tena mandray anjara mavitrika atao anatin'ny association izay nahitanay eo amin'ny 20 isan-jaton'ny sarandalana izay entinay hiatrika amin'ity lalao iraisam-pirenena atao ho any ivelany ity dia ny 20 isan-jato mba hiantsonay nareo malala-tanana satria toetrany tsy efa mirery ary voninahim-pirenena no arovana ihany ohatrany tamin'ny heritaona ihany izay tsy nahamenatra mihitsy ny vokatra azonay tamin'ny heritaona ary mbola anesaka ambonimbony kokoa no ilay tamin'itoy izany ny Jeunes Mada amin'ity. Marina fa efa tamin'ny taona 2014 no niforona ny Jeunes Mada izay ahitana sokajy taona latsaky ny 10 taona, latsaky ny 13, latsaky ny 15 ary latsaky ny 20 taona. Mahatratra 500 eo ireo ankizy milalao aminy ka bana be efatra no misahana ny fampianarana azy ireo.